Record FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Lapan'ilay biby olona. Nosoratany Teferjao Andreparany. Ponina. Ralala. Arvona. Christophe Rabearmanana. Ho an'ny miaina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Andro fahaeniny sady farany. Tia lozanareo marina mafy. Tokony naka-hevitra tamiko nareo vao nirosony izany. Mahafantatra miafina aneo raha lozy. Marina ny tenindry fa vokatry ny fahatezerana zao loza mahazo zao. Ka tsy zany ery bebe nitobokevitra tamin'izany teo fa dady. Izy ny tena namolavolany izany. Dia voatery nanaraka fotsiny aho. Fa averiko le teniko tamindriany keo. Rovina ny tapitra le fepotona hipetrahantsika ty. Ka tokony hodina. Ka tsy nanome fepotona izy fa saingy nanome fambara. Fambara hoany? Ka nisy rozy natolony azay dia rehefa malazo n'ilay rozy dia tsy maintsy miverina any. Ary navery mifanindroany mihitsy izany teny izany. Dia aiza izany rozy izany zao? Natoka tsy anaty vaty atsy. Eto aty malako jerena. Andrasary fa alaiko e. Ohatray marina. Fa misy inona ry vavy tsara? Tena tia ilay rozy sady efa malazo izy izany. Izany hoe mila miverina ny an-dafy izany tsika izao. Raha araka ny tenin-dralozy aloha dia ahoana izany ty andro efa alina be ty? Tsy maintsy miainga zao alina zao sika sao miombo ny fahatezerany. Dia misy loza hafa mitrangandray. Tsy maintsy miainga dia mila mifona aminy. Izany very bebe? Dia ahoana raha tsy avelan'ny dada? Nga maka ny heviny e. Tonga dia miala tsokotsoko sika. Le soavaly ny entintsika avy tany reo no entin'ireo. Sady reo mahalalalana tsara. Mitondra ray avy tsika roa. Sa ahoana ozy ianao aloha e? Eny e. Raha tara-fahatongavana amin'ny mantsitsika dia mety arary koa rainao. Ary mety ho faty mihitsy aza. Enao koa izany ary bebe dia efa tena mba manao izay mampitahotra ka andao ary. Andao mihitsy ka? Dia mety tombona ve ny tenin'ny vavy tsara ny keo iny no hoe fahatezerandraloziny na tonga ny faratra ilatsaka tao ambalan'omby. Tsy mino an'izany aho. Dia ho veronomoka ve ny alafaditra natao tany amin'ny ranikambana? Tsy haiko hoe firy amin'ireo ombony tsoka zao no tafaverina. Raha pitsy ihany aho dia hijery omby fanampy ny soloreo maty. Tsy maintsy hivarotana le volamena ambiny ato. Andrasy tokoa hijerena. Atao amin'ity fatasariny ty ambany fandriny ty le izy. Aleo sotonina. Ohatray marina. Toa ino ny reto hitako? Toa nivadika vy le volamena tato. Fa lozininy ty. Dia tena mitombona tokoa ve izany le hoe izay fananana avy any amin'ny ralozy dia ho very daholo. Ary za mety arary koa ve izany? Tena matahotra izany. Tena marary izany lohako izany. Ary mandeha mafy koa izany soavaly izany. Ohatrany hoe soavaly efa zahadalana. Anarany fotsiny tanako eto amin'ilay lambo reto fa tsy mampiova ny hafainganam-pandeha. So ihany koa aloha fa dia volana fehimana izao e. Mazava tsara ny lalana isorana. Tazako tsara ihany koa raha ngoro melo lalana. Dia tena ho tezitra amiko ve izao raha lozy e. Dia anao ahoana ihany koa dada amin'izao. Mety arary ohatran'ilay taloha iny ve izy? Dia izy izany no mikarakara azy. Dia atao ahoana koa izao ny fona amin'iny biby. Dia mahay mamela heloka ve iny? Eny, raha tena olona ny fanahiny dia mety mamela heloka ihany izy. Fa tena mandeha mafy mihitsy kosa aloha izany soavaly izany.
tena tsy mampino mihitsy. Fa inona zany ny antony izanonantsika eto ry bebe? Ka ohatra nahita zavatra teoko no Fa zavatra iny zany? ohatra ny biby olona resy a. Nga? Ie, hitako taty ambadika itsy azo ity sady tsaray fa maromaro a. Tsy haiko hoe inona ny antony. Fa efa kaiky tonga ngatsika izao? Vao misasaka angamba ny lalana no Zany hoe tsy mbola ilay tany anjakan'ny biby olona zany ty misy atsika ty. zany voalazanao zany mihitsy. Fa tsy fantatro hoe inona ny antony a. Misy tsy mazava. Oay, loza marina. Biby olona ty, itsy ambadika izy. Aza matahotra indri e. Tsy maninona indri zany io. Andraso atonoko eny. Ary miresaka ohatran-dralozy koa anie izany biby olona izany. Ie, iraka ralozo onyreo saika ho any aminareo. Ho any aminay? Aninona any? Akandri hony e. Mila ndri maika hony ralozo mpanjaka zao. Ary mila tonga any farak' izay aingantsika. So ihany fa ny fanenantsika tetỳ an-dalanindreo fa raha tsy zany angamba. Loza nazo ny tanànanareo amin'ny fakanandry tany. Zany very bebe. Tena ohatra matahotra mafy azy zany ka. Marina e. Zay rety e. Ary miakara amin'izay dia andao anainga fa sao dara loatrako no. tena tsy hitany zanako. Za ty marary mafy. Fa te inona loatra e. Teno ny alavaditra tany amin'ilay nikambana ve. Ka izao no mitomety ho faty aho. Tena mampalahelo ahy izy ta. Kiza no hikarakara azy eto. Ny fananana rehetra fongana daholo. Ay, tena marary ahy. Atolotry ny Haza Group antsika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 12 telo 24 janoary ho avy izao ao amin'ny Escan Antanimena. Ho antsika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage indrindra moa fa antompona fiara eny na chauffeur aza dia tena ilaina ny mahay diagnostika mba tsy ho lany vola na very fotoana intsony amin'ny fanamboarana. Raha ho ary ny formation de base en diagnostic automobile sy moto ny alakamisy 22 sy zoma 23 janvier ho avy izao ny théorie ary ny sabotsy 24 janvier kosa ny pratique. Ny saram-piofanana 180 000 ariary. Ny toerana ao amin'ny cafétéria Escan Antanimena. Omena boky, vidéo guide, logiciel de base maimaimpona ny piofana rehetra. Téléphone 038 65 740 00 038 65 740 00 nani 033 65 740 00 033 65 740 00. Mivaritra pareil diag ihany koa zay a. Bonjour. Efitra tsotra paono fiarana amin'ny sakafo eny tedavonao. Bonjour ny vahaolana. Manome tsiro tsy misy fetra. Mampivoaka ny ingam-panahany mpahandro. Mahasambatra amin'ny fianakavy. Na ao an-tokantrano na anaty restaurant. Spaghetti bonjour ihany ny atsika. Andramo fa bonjour le spaghetti tsy andiso fanantenana anao. Bonjour daholy Ho anao io, eno tsara, afatra lehibe ity avy amin'ny Orange Money, M-Vola ary Airtel Money ity. Toromarika entina miaro kokoa ny volanao, tazomo tsy ambaratelo ny code secret anao. Isao tsara ny volanao rehefa manao dépôt sy retrait. Tsy misy olona tokony hiantso sy hangataka ny code secret anao na ovinanao viny. Raha misy ayay, aza misalasala miantso ny 204 ho an'ny Orange Money, 807 ho an'ny M-Vola ary 121 ho an'ny Airtel Money. Miara-miasa, iaro ny volanao. Dia ahoana ry bebe a? Aiza no ahitana andralozy amin'izao? Dia tsy haiko aloha fa andao hiditra ao an-dapa fa sao ao izy miandry antsika. Aleo aloha makany amin'ny efitrano ndry. Ndao ary. Ohatra marina. Oay,
ralozy mitsotra be eo ambony fandrinako eo. Izany tokoa tena ralozy ary marary ene izy izany andraso aloha atoniko tongonareo tonga eto izay sy vavitsara tonga hifona aminao. Marina ve izany vavitsara tonga hifona ve ianao? Eny tompoko, tonga hifona. Afena ny ratsy nataonao tamiko ny tonga hifona ianao. Ka ny kasaiala ny keza ataonao izay dia kanjo loza ny zavanitranga. Tsy ho afaka izany ny kezako aminao satria ny fitiavako ny mamatotra anao ka ny fitiavako ihany ny mamaha zany. Andraso fa misy zavatra sehoko anao. Ary to fitaratra? Fitaratra mahagaga dia tsara fa io tazana amin'ny sary io ny rainao marary mafy dia zandronao reo mitomany eo akaikin'ireo tahaka izao ko ny herifiry maso amin'izao fotoana izao ka tsy misy afa-tsy ianao ny fanafodiny. Dia navaty amiko ary izany ny fanafodiny fa ataoko na amizako ny haiko azy ny fitiavana ho any fanafodiny vavitsara. Tena tianao Izany ve bavia reto atratrako. Ary aiza koa zany oe aty ampandrina aty amin'ny lapa tena sao vao tsaroko nanorika andralozy ateo dia tsy nisy tsaroko tsony taty aorinan'izay ary izako ty matoreta akaikoko ty. Manao any vavitsara malalako tovo lahatra fa manofindray ve zay ohatran'ilay tany amoron-drano. Tsy manofy ianao tsapao ny tanako. Oe tena tsy manofy ary miala teo ianao sao dia tratran-dralozy eo ka matiny eo efa nanaiky ny fitiavana mantsy ka tsy afaka mivadika amin'intsony. Tsy ho avy angejy anao tsony ralozy tovy lahatra ny vadinao manomboka izao. Fa ahoana koa izao Za ihany ry vavitsara ny ralozy ny vahanao ngejana azo dia za biby olona izao lasa olona tsy mifangaro biby intsony ary tsy za rery fa ny fanjakako ray manontolo. Tena vao maitsy isy azoko ka tena marina Zao re lavabe ny tantara ka mety izy anao iaino mpanjaka tamin'ity toeran'ity ny ray aman-dreniko ity ny lapa ary efa naseho andrangory anao angamba fa midadasika ny fanjakany ary maro ny vahoakany. Fomba fandovanatra amin'izay moa ny hoe mbola zaza ny zanaky ny mpanjaka dia efa fantarina mialoha no vadiny. Mbola zaza tamin'izany dia misy vehivavy ray izay terabavy dia io no ny fofona ho vadiko. Loza nefa no niseho fa tsy tio zaza io eritaona tao aoriana nahaterahany ary araka ny fantatra dia mpamosavy ny nanary azy tany ivelan'ny fanjakana ary ny zanak'io mpamosavy io no tereny atao vadiko. Tsy nanaiky an'izany ny ray aman-dreniko dia nozony ny fanjakana ray manontolo ka lasa nivadika biby olona avokoa ny olona rehetra dia reny endrika nahitanao areny daholo biby olona mampatahotra olona ray ihany ny tsy voahova dia irangory saingy novainy vaviantitra fotsiny. Tokana ihany anefa ny fanafody mampiverina miendriky ny olona milaoniny dia ny fahitana an'le tovovavy fofona ho vadiko dia ny fanekeny ho vadiko. Tsy izy io tovovavy io vavitsara fa ianao. Sa hoe tovovavy io zany ka zanaky dada sy mamako Tsy ray aman-drenao niteraka anao rehefa nitaizanao fotsiny. Zaza hitany ianao ary nisy voany rozy niaraka taminao dia le rozy ny paradis zany, le rozy naniry tao an-tokotaninareo tany andreny vohatra iny. Andraikako dia tena zany tokoa ve?
dia ahoana ary ny alalàna fa tany no misy aka ary satria tsy misy afa-tsy rangory ihany tsy miova ho biby dia izy nanao an'izay azo atao rehetra mba ahatongavana ho aty dia reny tantara ny ainanao sy rainao reny tsy fidy no hoany nanery anao ho vadiko fa ny zavatra nisy ny nanery ahy dia iza izany ny tena reniko niteraka ka rangory ny tena reninao ry vavy tsara mbola tanora izy fa le mpamosavy no namadika azy ho vavy-antotra ohatran'iny rehefa tsy voaovany ho biby noho izy reninao tena izany tokoa ve ary aiza izany izao le mpamosavy fantany vao nanaika ho vadiko fotsiny ianao dia lefy avy hatrany ny herin'io mpamosavy io ary efa matiny vahoaka izy amin'izao ary dada manahoana izy ao izany efa salama tsara izy ary efa tafaverina avokoa ny ombona andositra sitrana ihany koa ireo omboly latsahany varatra tsy nisy maty fa torana fotsiny daholo ireo tena mba raharandray izany ka tena ny fitiavako anao tokoa izany ny mamany zavatra rehetra ary aizy bebe rangory amin'izao mbola ho avy eo ihany izy fa mbola mamerina ihany aho hoe tia avy eny tiako amafoko manontolo ianao ry tovilahatra ary inao azanoko tapa-piany ivelany an'izany vahoaka mifaly izany vahoaka mifaly fa afaka migeja le mpamosavy reny vahoaka antsika ary tsika mimpanjaka ato ahoana faly ianao eny faly tena faly be manahoana ny mpanjaka ato fa iza ianao bebe rangory ve toa lasa ohatry ny tanora za tokoa tiry vavy tsara za le reno niteraka anao sange nosopara ny mpamosavy dia tantara ny foronina daholo izany reny lazainao momba anao tamiko reny le hoe anao manakavana ny velany lapa ny fomba nahitanao an'ity lapa ty sy ny sisa eny kiry vavy tsara zanako indray fa inona kosa izany ny antony tsy ilazana ho amin'ny marina tena mpandohanaka raha vao fantatrao ny marina dia tsy mahasitrana tsony le fitiavanao izany ny antony nanafenana azy dia ahoana indray momba anao ty ry tovilahatra lenao miseho amiko tamin'ny nofy satria manana fahefana manokana miditra ao amin'ny nofinao tena izay fa mazava amiko daholo ny zava-miafy nyity lapy ity tena faly ahe tena faly be ahy reto sady izao koa efa misy nahakany ny rainao sy ny zandrinao andehaka aty dia hiara-mifalytsika sy ny vahoaka fa afaka tamigeja le mpamosavy ratsy tena ady ampinaritra tokoa izay tao andapa rehetra natao mariazy nisy tovilahatra sady natao nanaraka ny fomba nisy teo amin'io fanjakana io ary efa manana taranaka mandimy izay amin'izao fotoana izao atolotry haza groupe antsika formation de base en diagnostic automobile sy moto téléphone 038 65 740 00 038 65 740 00 nani 033 65 740 00 033 65 740 00 mivarotra pareil diaky ihany koa zay agrano fa bonjour le spaghetti tsy andiso fanatenananao Orange eo anilanao nanotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny Record FM lapan'ilay biby olona nosoratany tefiaryjao andreparana ponina ralala ary vony Christophe Rabiarmanana no nanomiaina ny tantara nandray feo sy hinana totosa miaro fi lapan'ilay biby olona